Tokolasy toko vavy ankafaliana no arabanatsika rehetra amin'izao aliny zoma izao tonga soma tsara indray atao anatin'ny pejy ho an'ny resabe eto amin'ny Madagascar télévision miaraba tokolasy toko vavy manasatsika anaraka izany fandaran'izany hatramin'ny farany. Amin'ity alina ity dia ry zareo avy eo anivon'ny cellule de crise no natsoina idindinika sy tafatafa iresaka ny fijeriny momba ny toe-draram-pirenena sy ny heveriny fa ho vahaolana amin'ity crise izay efa maritra efataona teto Madagasikara ity. Ny docteur Randriamaolson Jules Henry, ny professeur Rassoul René izay secrétaire général n'izany cellule de crise zany no vahiny ny fandarana amin'izao alina izao. Avy hatrany dia vavany miaraba anareo amin'ny rahalahy ary misaotra anareo manaiky ivahiny sy tafatafa eto amin'ity alina ity. Miaraba ny namana mpanao gazety ihany koa ary miaraba anareo mpanaraka ny fandarana. Misaotra anareo ato amin'ny matv koa nanasa any amin'ny rahalahy handray anjara amin'izao fandarana zao. Ya, ny fanontaniana voalohany marina fa mety efa voaresaka foana zany cellule de crise zany fa tsara ihany angamba raha somary asitsika fampatsaivana fohy aty am-piandohana hoe inona marina moa ty cellule de crise ty, iza ny ao anatiny ary inona no antom-pisiny na tonga azy mijoro ao anatin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena malagasy zao. Ya, misaotra anao amin'ny fanontaniana. Ny cellule de crise angamba ho fitipitina ihany le satria ny fotoana tsy na voafetra. Ny cellule de crise moa ao anivony atombohany dia ao anivony filan-kevitra ambony ny tetezamita. Izy io tany am-piandohana aloha dia fantareo fa najorona tao ny resaka commission d'enquête parlementaire nanaovana fanadihadiana zany mikasika an'ireo zavatra tsy mety hita eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia rehefa nandeha zay fanadihadiana zay dia nitranga moa ny filatsahany filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Dia rehefa nisy zay ny zavatra nitranga tao aminay dia nisy communiqué zay navoaka ny bureau maharitra nilaza hoe miantona daholy ny asany androm-panjakana mandra-pivoaka ny fanapahan-kevitry ny CES zany hoe mikasika ny candidature ny andriamatoa filoha Rassoulso Dolan général zany. Dia manoloana an'izay dia zahay zany tsy betsaka ny tsy nanaiky. Ny antony ny filatsahany andriamatoa général Rassoulso Dolan ho candidat tsy tokony ampifandraisina amin'ny asa zay atao ny filan-kevitra ambony ny tetezamita. Ary manoloana an'izay satria ny vahoaka malagasy dia misy zavatra andrasany amin'io androm-panjakana io. Noho izany zahay dia nanapa-kevitra atao fa tao anatin'ny fivoriam-be zany séance plénière dia nanapa-kevitra fa tsy mety zay fa andao tohizana ny asa akobanandro satria zahay dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana session ordinaire zany dia noho izany dia andao tohizana ilay asa. Ahoana ary no atao dia misy moa le comité ad hoc ao anivon'io androm-panjakana io comité ad hoc io dia efa mitsangana ara-dalàna tamin'ny volana janoary 12 sy 2000 ary ny andraikiny dia mikarakara ny zavatra ao anatiny dia natsangana io dia nietretra zay hoe io no hitondrana ny raharaha ao mandra-pivoaka n'izay le fanapahan-kevitra ny CES zay. Dia teo moa nisy ny olana tamin'ny zareo amin'ny bureau permanent dia nisy ihany hevitra tsy nitovy tao ary natonga ny zareo zany fifandonana ara-potikevitra zany tao hoe tsy nety dia nanjary ataoko aingakaingana hoa le izy rehefa nandeha zay zavatra zay efa nitarika aza fivoriana zay efa saika hoe andany du jour satria marihana fa nandritry ny ray volana dia mahery aza herinandro dia tsy nisy mihitsiny fandara-potoana lany tao anivon'io androm-panjakana io. Azo lazaina zany fa lany fotoana fotsiny zany tao dia tsy mety aminay zay zavatra zay. Kanefa moa rehefa nandray an'le andraikitra zahay dia nihetsika amin'izay ry zareo bureau permanent dia sahala amin'ny hoe nisy fifanjivona kely teo ary teo no nipoirany andriamatoa indrindraindrindra fa ny filohany filan-kevitra ambony tetezamita moa araky ny fahafantarantsika azy dia tsy nety ny aly izy
nefa ny lalàna mazava fa 80 andro mialohan'ny fifidianana dia tokony mametraka fametram-pialana ny zay candidat rehetra dia nanomboka teo zany a dia hoy zahay hoe tsy mety intsony ity tsy fanarahan-dalàna ity ary le comité ad hoc araky voalazako teo moa misahana ny raharaha ao anatiny de hoy izay hoe aha le tsy fanarahan-dalàna dia efa mihoatra n'le androm-panjakana de hoy izay hoe andao ary atsangana ny cellule de crise zany hoe miainga avy tao amin'ny comité ad hoc ny fanangananay le cellule de crise a satria afaka mivelatra kokoa ny asa zay ataonay am'izay fotoana zay ary profony zany a ny ao anatin'ny cellule de crise araky ny fantaninao teo dia ao ny reo membre ao amin'ny CST zany ao anatiny fa zay le fisokafana amin'ity hery ivelan'zay de efa betsaka zao a misy ny antoko politika ao anatiny misy ny association fikambanana maro samihafa zay zany natao amin'ny tenin'ny foy a ny mitsangana n'io cellule de crise io raha tena fitinina zany tena ny tanjona kenyreny a de zao tsy ekenay a ny tsy fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena nisy fivoarana ny toetra raty eto Madagasikara tamin'ny alalan'ireo zavatra nitranga tao anatin'ny herinandro fivoarana zay mbola tsy tena ahafahana mandrefy nefa hoe atraiza ny metirika fa atsika miala tanteraka amin'izao crise izao manahoana ny fomba fijerinareo anatin'ny cellule de crise ny toetra raha-pirenena am'izao fotoana zao a ny fahitanareo an'izay fivoaran'izay a ary ny atao hoe toerana na position-nareo tamin'ny la fivoarana nitranga tato ato alohan'ny amaliko angamba zay fanontaniana zay a ary hitako fa fanontaniana goavana dia saika anampy kely fotsiny am'le fahazavana avy noetiny docteur Jules Randremaolson teo mikasika an'le cellule de crise mba hampazava tsara hoe inona ny mahatonga anay mijoro ao anatin'izy io ny asan'ny maha-parlementaire raha tiana ahomby sy ho matotra ny lalàna avoaka hitantanana ny firenena dia tsy maintsy miainga amin'ny fahaizana sy ny finiavana iaino zay tena marary ny vahoaka zay zany rehefa nandinika sy namakafaka dia tena latsaka tanteraka ny firenena indrindra ara-toekarena ary tena fanamafisina an'izany le ataoko hoe taremarika ofisialy navoakan'ny mpamatsy vola dia hoe mahatratra 2 isanjaton'ny malagasy am'izao fotoana zao no tena tratra ny fahantrana ndika zany fa nampiasa mpanjakana ao anatiny ka zay natonga ny tamin'ny fotoana efa naharitra tao anatin'io filan-kevitra ambony tetezamita io dia nampaneny lakolosy matetika mba ampatonga saina ny mpitondra hoe misy zavatra tsy mety eto misy zavatra mila jerena haingana eto indrindra le famaritana ny hoe inona lara-pamehana ary zay le fanontanianao zay hoe ahoana ny fomba ivoahana tokoa na inona fivoarany toedra raha na inona amin'ny krizy raha tsy mahay miaino ny marary amin'ny vahoaka tsy voafaritra ny lara-pamehana ary raha tsy mahay mijery hoe inona lara-pamehana satria ny volany azo lanilaniana amin'ny fomba maro samihafa fa raha tsy mamaha zay tena marary amin'ny vahoaka dia mitombo le aretina ka ny tena tiako tsindrina eto dia zay le lafiny ara-toekarena izay tamin'ny taondasa iny zany zao dia nisy vondrona parlementaire nandray fanapa-kevitra anao le forum économique interrégional tany Antsiranana dia nivoaka mifenkevitra reto ny tena marary ohatra fotsiny avoaka dia hoe maro ny arena mivoaka nefa le faritra tena manan-karena indreny no anisan'ny tena mahantra indrindra donc mila arenina haingana io zay zany zao anisan'le fototry le crise na inona fandravonana ny olana ara-politika nefa tsy misy akony amin'ny famahana ny olana ara-toekarena ka hitan'ny olona isan'andro isa-tokantrano dia zava-poana izany ka teo zany zay dia nahita hoe mila misy zavatra renina haingana tonga ny vanim-potoana ny fifidianana tsy misy olona azo sakanana ilatsaka rehefa mahafeny mizo sy mifepetra izy fa saingy tsy maintsy manaja ny lalàna rehefa nilatsaka ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita dia zao no teniny tamin'ny kabary fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny filan-kevitra ambony tetezamita dia hoe manomboka ny roany dia tsy hitatana fivoriana intsony aho aloha dia tsorina avy hatrany fa
manjavozavo zany fanapa-kevitra zany satria ny lalàna tsy milaza hoe tsy mitantana fivoriana ianao fa tena hoe mametra mpialana rehefa tonga amin'ny fotoana tokony hametrana fialana. Ary inona ny tena dikan'io fa adino manko ny tena zava-dehibe mba hampitovy ny kandida rehetra na ao anatin'ny rafitrim-panjakana na ivelany mba tsy ho alaim-panazy zay olona mitantana ndraikitra ambony ampiasan'ny fahefana, ampiasan'ny mpiara-miasa aminy, ampiasan'ny volam-panjakana, ampiasan'ny fitaovana dia tsy maintsy mametra mpialana. Dikan'izay le tsy fitarira fivoriana tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona, tsy midika fametram-pialana, tsy midika fametram-pialana. Dia hoy izahay hoe ahoana moa fomba hanetanana ny vahoaka anara-dalàna raha ohatra ka ny filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna mihitsy no voalohany mandika lalàna. Dia hoy izay hoe tsy azo ekena tsy maintsy mijoro isika eo anatrenin'ny tantara sy ny firenena. Zay no natonga nitsanganan'ny commission ad hoc. Le comité ad hoc eny tsy nitsangana raha tsy nandray fanapa-kevitra ataoko hoe tena bontolo ny ariankilany dia nametraka afisy dia hoe tsy azo atao tsy hoe mivorivory nefa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana. Dia noidina daholo ny efitrano rehetra nefa anatin'ny fivoriana ara-potoana. Amin'ny fomba hoana moa ny amahana ny krizy araka le teninao teo. Raha ohatra ka ny olona zay tokony ho heverina ho malala ny marary sy tokony hidinika momba ny marary sakanana tsy hidinika tsy hivory. Teo zany no anisan'ny vanim-potoana lehibe hoe tsy maintsy mijoro amin'izay isika ary tsy anaiky lembenana intsony satria ato mihitsy no misy marary. Dia nitsangana comité ad hoc fa noho ny fatsapahanay hoe raha pirenena izy ity tsy ao anatin'ny androm-panjakana ihany zay mpanao lalàna no misy ny olana fa tena eo anivon'ny firenena ray manontolo ary oka isika tsy hiandry efa ho sarotra zay vanome sosokevitra fa dian'izao manome sosokevitra saingy tsy nisy mpiaino fa le mitendry arany hoe esory reo toy izay hoe rehefa tsy vonina iaino anay nareo. Indrindra moa le fanapa-kevitry ny conseil d'état le hoe incompétent zany hoe tsy manana traikefa na fahafahana sy fahefana hitsaran'io zay. Dia hoy zahay hoe rehefa izany izy avy aloara ny vahoaka no hitsara ary dia hiteny amin'ny vahoaka zay hoe zao ny marary ny firenena, reto misy any tokony olona zay minia tsy miaino ny marary ary minia manampotsofona. Dia mitsangana cellule de crise dia mifanaraka tsara miten'ny docteur Jules teo. Nivoaka an-gazety tamin'ity herinandro tiany tokoa zay hoe hitotika any amin'ny vahoaka ianareo satria ny vahoaka no tompon'ny fahefana ary amerina an'izay fahefana izay amin'ny vahoaka. Dia nisy la hoe vinavina fomba hitondranareo ny hetsika moa zany hoe karazana fitaomana olona hetsika na fidinana an-dalambe io. Ny hevitra ve ny cellule de crise fa raha ny toe-javatra sy ny toerana misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tena mety ho vahaolana izay fidinana an-dalambe zay satria teto any fidinana an-dalambe foana no niezahana namahana olana sy namadihana mipejany tantara teto kanefa to tsy hitany tena vokany sao sanatria miverina amina velam-pandrika anankiray izay efa fahadisoana ny tranga teto amin'ny firenentsika ao anatin'izay fieritreretana hoe fidinana an-dalambe izay indray. Marina voalazanao misy tokoa ny fidinana an-dalambe saika matetetika io teto amintsika ary nitarika fiombanan'izay eo amin'ny fitondrana zay zavatra zay. Dia kanefa koa zany hatramin'izao tsika miteny zao dia mbola tsy mahafapo ny vahoaka ny zava-misy profond zany zay mifandray amin'le fanontanianao teo ihany dia hoe fivoarana makany amin'ny fahafatesan'le firenena malagasy mihitsy raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka raha mieritreritra zahay zay aloha hatreto dia mamory vahoaka efa natonkay zay omaly dia afaka maly zany dia mbola hanao an'izay koa zay raha pitso mbola mamory an'le vahoaka fa le fidinana an-dalambe fanapahan-kevitra raisy ny vahoaka iny. Fa ho anay zany raha miantso an'le vahoaka zahay dia mampatsiaro an'izy ireo hoe aza mandrimandry manana aretina. Zavatra hitantsika masy dia zao samy menimenina any atokantranony any mafy ny fiaina na sahira na sinsisa any ampiasana sy ny toera rehetra misy dia samy menimenina hoe tena mangirifiry le zavatra misy amin'izao fotoana. Fa kosa
izay zavatra zay tokony avadiky n'le vahoaka hoe izy ane ny tena tompo-pahefana ary ny mpitondra dia nampindraminy an'izay fahefana zay ka rehefa fatany fa tsy mahafa-po azy ny zavatra ataon'le mpitondra dia tokony zoany tsy tokony moa fa tena zony tanteraka ny malala izay fahefana zay am'le olona tsy mana-tanteraka izay zavatra takiny zay ka mahatonga anay mamory an'le vahoaka amory an'le vahoaka zany a dia ampatsiaro azy an'izay hoe enareo tsika ny tompo-pahefana ka dia zao rehefa tsy misy le tsy tafita le afatra tsy tanteraka ny zavatra takina dia anjarantsika anjarany vahoaka no mampatsiaro ny mpitondra an'izay zavatra zay milaza ianao hoe tsy nazona vokany le izy mety misy lesiko atao zay azo arenina manaraka ny tiako ambara am'izay de zao mety le vahoaka zany a le mitaky izy midina an-dalambe ohatra raisitsika zay mitaky izy a midina an-dalambe a vity n'le miongana le eo am'ny fitondrana dia mijanony eo le vahoaka ary zay ny tsy mampety ny teto atsika eto Madagasikara raisiko ohatra ny zavatra misy a any Ezipta am'izao tsy fotoana zao heritaona lasa nge zay nisy fietsehana tany ary ny afara tamin'ny fifidianana zay nalany aninga Morsi heritaona lany tamin'ny lafiny fomba demokratika izy ny lany zao nefa heritaona teorina dia mahatsapa ilay vahoaka Egyptiana fa tsy tanteraky nyle olona ny fidinya le etaetany zareo heritaona de zao fantatsika ny zavatra mitranga any Ezipta am'izao fotoana zao fa de niongana io indrindra ny dira niongana ny olona zay nofidiny reza mirahalahy ny tany Ezipta dia niarahana lala fa rehefa tsy nanaiky ny fitakiana fametraha-pialana nataon'ny mpanohitra ny filoha ezipsiana de niditra ntsehatra ny miaramila ny fietseham-bahoaka teto Madagasikara natoinona natoinona amafiny rehefa tsy ny miaramila no miaradia am'izay vahoaka zay rehefa tsy nitafika dia reny arahantsika mahita reny fa mitarazoka izy ary ny fidiran'ny tafika antsehatra no mamaritra ny alavany fietsiketsehana teto matetika ny zava-misy am'izao fotoana zao andeha petraka fa mahatsapany zoany ny vahoaka hitaky amirenana aminy fahefana fa raha tsy misy zay hery afaka hampanatateraka an'izay fitakiana zay na le force exécutoire zay raha ny zava-misy aloha zany de nitafika reto amintsika matetika ho tavavoaka ve zay ahoana ny fahitanareo anatin'ny cellule de crise izay fandraisana raikitra nitafika zay satria ny tandrokaro ny vozana sy ny tompona andraikitra ao aminy dia milaza fa tsy hiditra velively amin'ny raharaha politika ary tsy hiditra amina fanoanana fakana fahefana ra zareo ahoana ny fahitanareo an'izay ny zavatra azoko aroso angama am'izay fanotenero zay satria ny resaka mpitandro filaminana de zavatra tena saropady ary raha ohatra ny mpitondra rehetra zay mifandimby mahatsapa tsara zay le hoe mahasaropady ny mpitandro filaminana zay de tsy tokony hevitra azy ho fitaovana fotsiny enti miakatra ary aveo de heverina ho lalaovina fotsiny ny maramila dia mpitandro filaminana izy fa olombelona ihany koa izy manana maso mihiratra sofina miaino ary afaka miteny na de lazaina ary hoe grande muette zany hoe mona mahatsapa tsara hoe aizany marina aizany hitsiny aizany rariny ka io zany dia iverenako kely le fanontaniana teo iny le hoe momba le hoe fidinana an-dalambe satria mifandray ihany moa io zany misy karazany maro ny fidinana misy aloha fidinana ny efitrano malalaka fanentanana zay tokony ho tonga saina reo le mpitarika misy am'izay fidinana ny tena izy any hoe tsy fidinana an-dalambe fa fidinana any amin'ny vahoaka araka le fiteny hoe vox populi vox dei feom-bahoaka feon'andriamanitra matoa ny fitsarana rehefa mamoaka didy matoa ny lalam-panorenana dia atomboka am'le hoe ny vahoaka masy mandidy raha mbola fitondrana demokratika sy républicaine ihany dia rehefa tapitra ny lalana rehetra tokony izorana de any amin'ny vahoaka any tsy maintsy hiverenana dikan'izay fomba fiteny fotsiny hoe fidina an-dalambe fa ny tena maro de hoe fiverenana any amin'ny vahoaka mba andraisana fepetra satria ny antony de zao raha mitsika miteny zao zao inona moa zavatra miseho ao anatin'ny filan-kevitra moa ny tetezamita de mandeha ny ororo mitsangana ndray zay mbola te hiteny sy anohitra ny fanapaha-kevitra sy volavolan-dalàna eo raha te ho voaroaka
ohatran'renina voany sasany reny mitsangana manoera midika zany fa efa fampitahorana no manjaka ao anatin'ny antenimera inona ny mbola ilana antenimera toy zany rehefa dinihana zany dia ka le antenimera tsy inona tsy voafidim-bahoaka dia tsy mahasolo tena n'ilay fahefam-bahoaka fa ny mpanendry zany zao no miteny hoe notendrena ianareo ary esorona amin'izay nanendrena anareo ianareo rehefa tsy mifanaraka amin'ny zay eritreritry lay mpanendry misaotranao amin'izay namana fa eto ambonin'ny tany manerana zao tontolo zao a tsy misy afaka anapirofo fa ny olombo fidy dia tia tanindrazana kokoa no n'olona tendrena ny any amin'ny sekoly rehetra manomboka amin'ny farany ambany ka hatrany ambony tsy misy olona fidiana fa tendrena anatanteraka adidy nefa dia anakinantsika no avy ny taranaka ray manontolo io zany dia diso mihitsy le hevitra hoe ny fifidianana vaolana ny tena vaolana ambony sy tsara indrindra dia ny hoe nampamafalalana azy anao sy mpitondra sarety na mpitery ronono ianao ataovy tsara ny asanao fa na io ronono terenao io ary sy amidinao ka tsy madio dia marary ny olona ivarotanao azy tsy mahasoa zany tsisy resaka fifidiana fa le fitiavana tanyrazana sy ny taranaka mba hivoatra zay ny fototry ny zavatra rehetra ny zava-doza teto ane dia zao hoe 10 taona maherina azo antsika falevatena na iza milaza hoe solombavam-bahoaka na lo olona anterimeran'do olona matetika le solom-bavam-bahoaka raha avy mivory ndray mandeha dia lasa solombavana antoko mivory fandroany fanontelony dia lasa solombavan'le filo indrindra moa raha le filo no manana maronisa indrindra ao anatin'ny antenimera dia zay tiany ampidiriny eo amin'izay dia tsangatanana ny manjaka dia mazava ho azy tsy mifanaraka raha amin'le hoe inona ny tena lahara-pamehana mifanandrify amin'ny tombontsom-bahoaka satria lasa solombavan'ny filo fa tsy solombavam-bahoaka ka mahasamy teny ny tena marary za zany ety dia miteny amintsika iza moa zany zao no mbola sahiteny raha ohatra ka tsy misy le mba fitiavan-tanindrazana raha ohatra ka hatramin'ny tangalamena zay ataontsika ray aman-dreny nentim-paharazana no sahantsika gadrana satria miteny ny zavatra tsy mety momba ny fanondranana tsokosoko ny andramena ka hatramin'ny faritra manan-karena manjary anisan'ny farahidiny tsy maintsy miteny reny olona zay le hoe masina ny tanindrazana fa mbola ambonin'izay masina ny adidy amin'ny tanindrazana ary zay no mahatonga ny cellule de crise mitsangana amin'izao fotoana zao tsy iray tsy kombakomba mihitsy amin'izao raha zao ny andra mato fa no mitoy voalohany dia hoe zay manana basy mana fahefana araka le tenao teo ary sanatry mivavy dia oentina makany amin'ny zava-misy any Somalia ve zany ny zava-misy eto Madagasikara moa tsy efa manano tanina zany tsika zao raha dia zay dia mbola fotoana mitsangana isika indrindra ro avara-pianarana zay mahatsapa manana didy mba tsy ho viraviraina toy zao ny firenentsika fa manana didy masina ny adidy amin'ny tena pakakely a miaratsy indrindra satria efa taontsika tato anaty crise tsy vao tamin'ity taonitya no nalaza ny fanondranana tsokosoko ny ary-pirenena na ny andramena io na ny volamena io na ny sokatra raka ny angonoky io fa efa ela indrindra tato anatin'ny tetezamity raha tsy teny fotsiny afa-tsy hoe raha mato tompoko vavina Tindramarson nge talohan'ny 10 taona fahaleovatena dia efa nitratratratra ny sanombenomben hoe misy zavatra tsy mandeha eto ny mampisalasala kely ny olona zao rehefa mitazana anareo miresaka eto toy zao dia hoe karaha zareo any tao anaty androm-panjakana hatramin'izay fanahoana fifanonjon-javatra ve sa alahelo no lay fanakatonam-baravarana tamin'ireo sy ny fikitiana azy tao anatin'ilay androm-panjakana CST tamin'ilay fanesorana CST dia io fa nipoitra izy any anatina cellule de crise misy ny olona mieritreritra an'izay satria zao ve fotoana tena mampety azy zao ve ianareo vao natsapa fa ay tena latsaka lalina ity firenena ity fa tao anatin'ny efa taona nandrotaona talohan'izao tsy nieritreritra ve nareo hoe efa tena nizotrana ka ty anaty lavaka ange isika tamin'ireny fotoana ireny ya eto moa tiako mariana ihany fa raha izahay tsy hoe miala amin'le izy akory a fa raha izahay a dia eny heritaona sy tapany moa zany zao a no na mpikambana anay tao anatin' io androm-panjakana io anaizanaty zany aza rehefa tafiditra zahay fiaraha-mitantana tsinona le izy a dia hoe ahoana ary a ny fomba ampandehanana ny raharaha rehetra mba ialana amin'le crise ny zavatra rehefa tonga tao nefa zahay a
de tsy arakarak'zay le zavatra nitranga tsy arakarak'zay mizavatra nitranga satria na misy aza araka volazany namana teo le fanakianana ny zavatra tsy metya dia tsy salamin'ny teny anenefitra le izy fa tsisy miaino mihitsiny dia manoloana an'izay no natonga anay hoe misy fetrany kosa le zavatra hoe tsy mety tsony ty zavatra tya dia aleo mijoro am'izay anohitra izay zavatra tsy mety zay ary eto de mariako fa ny efa nataoko nlazaiko teo le izy hoe ny commission d'enquête parlementaire mato natsanganay tao ary tao anatiny fivorimbe science plénière nanaovana azy de efa tsapahany rehetra tokoa fa misy zavatra tsy metya eto amin'ny firenena zay ny anton'zay ary tsy misy resaka mbola hoe fanesorana sinsisa tsy any mihitsiny fa rehefa nandeha zany le fanoheranay ny zavatra tsy mety dia tonga am'le fampirorona aloha tena hoe nareo raha mbola manao an'io raha volazanamana teo dia esorona amin'ny mahasestena mahafinaritra nefa dia tsy nisy ny emotra zahay rehetra tao anatin'ny cellule de crise fa nanohy ary ny afara tamin'ny fanesorana eto moa zany tiako ihany misarika ny nareo mpijery am'izay fanontaniana zay ny ilazako hoe misy sary hany hitanareo ngamba eto am'ty plateau ty eto le sary de zao mirahala zay no eto zao zay manao hitanareo ngamba samy manao cravaty mena io dikan'io tsotsotra fotsiny anazavako azy dia nanapa-kevitra zay fa ho fanajana ny fiandrianam-pirenena no mahatonga anay mitondra an'zao zay lokomena lokomena raha teo ao anatin'ny sainam-pirenena malagasy iverenako le teo eto zay mirahala ny sary de zao iza moa zahay eto reto namanato professeur izy dia anisan'reo nanongana ny fitondrana tamin'ny 5 ny tenako ndray dia anisan'reo zay voaongana tam'izany 5 zany ary matony izy zay zavatra zay mety ho fatsapahany zareo fa misy tsy mety zany teo amin'ny fitantanana iny afy iny fa ny eto am'ty plateau ty zany dia tafarak eto ny mpanongana sy ny naongana nefa de miray feo zahay ao anatin'ity cellule de crise ty inona ny antony satria samy mahatsapa zahay reo fa tsy mandeha le raharaha pirenena ary zay no iderahanay nyreo namanay reo satria na de teo aza ny fandrahonana ny anasorana anay tao dia nijoro zareo hatrany farany ary zao de mbola mijoro hatrany farany ary zay ny voalohany faharoa miaraky zahay ato satria zao mahatsapy zahay fa mila miavana ny malagasy raha ohatra ka tia mpandroso marina any madagasikara ary zahay tsy niandry ny fampiavanana ataony ray aman-dreny am-panahy zay isorana am'zany initiativany zareo zany fa tsy niandry zay fa no ny fahatsapahanay ho iaho teo fa misy tsy mety ny zavatra eto am'ty tany sy ny fireneny tya de noho izany dia mijoro zahay ary mitovy ny hevitra am'izay fotoan'zay dia tafaraky eto zay mirahala zay tsy zay ihany zay misolotena fa ao anatin'ny cellule de crise de reo olona azo lazaina hoe ny fanohitra teo aloha no tafaraka ao midiky zany fa aminay ny hevitra rehefa mitovy tsy resaka hoe ankolafina zao ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe de hoe ahoana no anavitana an'ty fireneny tya am'izao fantrana lalina mahazo azo efa natsidika eo teo ny apetrako le fanontaniana de famena ngamba le valreo hoe nresaka FFKM manao ny etsika izahana mampiavanana sy amahana ny crise ny FFKM ianareo ihany ko manana zay eritreritrareo hoe ahoana ny amaranana an'izao crise zao asa aloha hoe mamarana ny crise ve mila mety atika hoe mamarana ny tetezam-bita am'izao fotoana zao sa manahoana fijerinareo an'izay satria vao resaka foanany hoe sy natetezam-bita bis fifidianana atevitra be io zay tsy de iverenako loatra tsony angamba anatin'ny fantanina fa mety ameno azy mivaly ty ny ary azonareo tika tiana atongavanao anatin'le izy misaotra anao namana fa am'izay fanontaniana zay tsy ho avelako andalo mihitsy le fanontaniana teo aloha iny mba ilazako ny hevitra tsotra de tsotra amin'ny fandalinana ara-tsiansa amin'ny ankapobeny dia tsy azo atao ny mampifangaro ny antony sy ny vokany
de frantsay moa de hoe cause et effet tsy noho ny fanesorana no natonga anay ny teny fa noho izay sahany teny no nanesorana anay ka na esorina zahay de ohatrany zao ataony zao tsy maintsy miteny zao no antony zao no tokony atao tsy ho avela atao tsenjery any am'ireo mahay mikabary sy milaza azy ho mpikabary fotsiny le hoe tongo tapaka vilamy tongilina zay tsy mety arenina satria hay nefa misy milaza azy mpikabary nefa fin de compte rehefa tena dinihana tsy manao fanitsina tsy mijery le tongo tapaka ary tsy mirarana ho vaky ary le vilany fa de manaraka ambokiny tsy ekenay zany ny tiany ambara zany de zao hoe tsy maintsy lazaina ny marina ary fifanojon-javatra tsy fifanojony fa docteur ny manatrika atsika eto raha misy olona marary mandeha manao fizaha marary ka te ho sitrana de tsy maintsy miteny izy inona ny marary nataontsika ary hoe valany le olona dokotera nefa ny filahiny no marary fadisonykevitra raha miteny izy sy no nienatra de hoe ny ankibe tongotra ary ny marary fa tsy maintsy miteny izy hoe izao ny marary raha te ho sitrana zay zany loha fomba fijery fototra zay ary zay mbola isarina sainay koa reo mitonona ho mpanao politika ny politique de science ary tsy tokony ataoko totoa fa manjary mifototra amin'ny vahoaka ray manontolo raha everina hoe tonga kisendrasendra ka de azoko atao koa ny misafidy zay ankisendrasendra iny fomba fitatanana tsy atopoko fa manjary anenenana toy izao mitranga izao araky le tenina tao ny FFKM de ray mandreny ampanaro tena milaza amitsika ampatsorana fa manahirana ny sofina ny miaino any amin'ny radio fa niratsirana kitsirano ndraindray raha de manontany mihitsy hoe mba mandeha mivavaka ve zany olona zany satria tena tsy mendrika ray mandreny ampanaro le teny ataony kanefa de zao izy hoe io moa zany ny olona mandray andraikitra ihany no tsy maintsy enjehany sasany tsy mampaniny zany fa dia zakaina ary makahery zahay eto ny FFKM zao zany noho izy ny cellule de crise de anisan'ny makahery ary manome sosokevitra amin'ny FFKM mamaray mandreny ampanazy satria de zao ny lesiko lehibe tao amin'ny sadek eny rehefa tena dinina ary nampahafantariny sadek zany de zao le article voalohany eo amin'ny feuille de route zay milaza hoe continuation du dialogue malgaso-malgache jusqu'à la mise en place des institutions zany hoe ho toizana ny dinika malagasy samy malagasy mandra-pametrahana ro androm-panjakana rehetra de tsinjarainao izy teo zany de efa nisy diso le izy satria zao tsy hoe rehefa mipetraka zany ny androm-panjakana de tsy toizana ntsony le dinika malagasy samy malagasy raha zay noho izy de tsy misy zany le hoe tongo tapaka vilamy tongilina zay tsy mety arenina ny lesiko zany de zao isaky ny tonga teto zareo de ampidirina tsiraray ao anefitra ohatrindreny fanadinana lesona ireny no natao an'le ankolafy rehetra sy mpikatroka raha politika rehetra nefa tokony fivorina mihitsy dia hoe inona ny hevitrareo inona ny mety inona ny tsy mety de areniny eny an-dalany iny zany ny anisy ny leso ka ty zavatra ataon'ny ray mandreny am-panahy ty de everiko fa tsy hoe fandravana ny zavatra efa vita fa fanamafisa orina zay hita fa tsara taniny azy fa sarotro mila kanefa kosa fametrahana zay hoe ity no anavotana ny firenena araky le hoe rodorodi-mpanavotana zay ny tena tokony ao an-tsain'ny malagasy rehetra satria raha dila zao fotoana zao isika sarotra ary mbola mazava-dehibe iny de ray mandreny am-panahy zany hoe misarika saintsika hidinika ampatonina tsy isy tsonika hoe samy anohatra le hiran'le rangara ery le hoe azakazaka ambanikobanika samy manao zay ho afany zany hoe samy mandeha samy mitady tsia tsy maintsy mitady fomba fifandaminana isika mitady zay everina ho fepetra rehetra ampanajana ny lalàna isika satria tsy isy mihitsy fivoarana raha ohatra ka ny mpitondra ny voalohany tsy manaja ny lalàna tsisy vahoaka anaiky an'izany zay le hoe ny ohatra tsara indrindra ho izy de avy any ambony no midina ary mora raha fa raha ohatra ratsy no miaingy avy any de mazava ho azy ny vahoaka tsy jamba tsy marenina fa dia zay nge le ahoana moza fianarasoa
ny toko fitaka va ny atao ro hita fa isan'ny teboka anankiray atao hoe voamay nampanjavona sy nampisa fotofoto ny toedra raha teto Madagasikara ny firisona tamin'ny fifidianana raha ny tata amin'ilay daty voalohany hoe 7 jolay sy taoriana ny namoahana ny lisitra ireo mpilatsaka ho fidiana tamin'ny 7 ny volana May. Candidat 3 no atao hoe tsy akasitraha ny fianakaviam-beran'izay pirenena ny andraisan'ny anjara ao anaty fifidianana ary ny takina ombienombeny ny fivorian'ny vondron'ny mpanelanelana na ny ziky farany teo dia mbola nanamafy ny amin'ny tokony istahan'ireo candidat 3 ireo ary dia nilahatra tamin'izay ny fijery sy ny toerana nyraisan'ny fianakaviam-be raisan'ny pirenena mitampatra hatramin'izay tamin'ny 4 volana Jolay fety pirenena amerikana nefa dia anisan'ny fanambarana izay somary nataitra ny rehetra indray rehefa nyteny ny mpiandraikitra raha amerikana maso ivoeto amintsika nilaza fa malalaka ny malagasy ary afaka mifidy izay olona tiany hofidiany eo anatrehan'izay dia toa misy fijery anankiray teraka indray zany eo amin'ireo samy fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitany cellule de crise an'izay ny fiarahantsika miasa andry zareo ny toerana nisy andry zareo tamin'ny fanelanelanana nampilamina sa toa vao maika ohatra nampisavorovoro sy mampisafotofoto ny fomba fahitana ny toedra raha eto Madagasikara. Ny voalazanao farany teo zany dia hoe le chargé d'affaires ny amerikana eto amintsika dia hoe malalaka ny malagasy isafidy zay olona hitatana azy zay aloha dia azo ekena marina zay ary tsy ny malagasy any fa ny olona rehetra eto amin'izao tontolo zao ao anatin'ny firenena zay misy azy dia tokony anana zay safidin'izay ny tsirairay avy fa izao na tonga ny olana nge dia mikasika ny famoahany araka voalazanao teo ny CES ilay lisitra dia izy telo mianakareo dia fatatsika fa ny anakiroa ny antony natona angamba tsy verena tsony satria efa fatatsika zay zavatra zay dia ny anakiray indray moa ordele efa ivelany fotoana fepotona zany nametrahany azy dia eo aloha zay mahatonga ny olona manometsinya ny zareo mpikambana ao anatin'ny CES satria tsy nampiasa ny lalàna tokoa zareo tamin'izay zavatra zay eto asiko remarka ihany mikasika an'izio satria za raha nahita nyreo mpikambana ao anatiny CES io dia hoy za hoe olona manana ny maizy azy nanana ny toerany ireo olonreo dia zay hoe andeha ty zavatra ty ary ny ao anatiny ihany reo samy mpitsara ihany ny fampifidy zavatra nisy nefa zay iarahandrehetra mahita fa tsy nampiatra ny lalàna izy zay ny anankiray ny zavatra tsara marina koa nefa dia zao le lalàna mihitsiny le code électoral koa no azo lazaina hoe tany efa nisy zavatra tsy netiko satria napetraka taony hoe mialatsiny amin'le teny vahiny hoe présence physique mandritry ny enim-bolana le olona zay no tokony zay vo afaka miditra izy dia hany mametraka fantaninana ny fandanina ny lalàna io aza hoe fa maninona moa nasianan'zay hany ihany apetrako ny fantanina fahatelo de zao raha mijery ny zavatra fanapaha-kevitra iny dia misy any tao ny 2 poids 2 mesure satria tsy izy mianada mianaka ihany nge no tsy nafena le fepotony fa misy hafa ihany koa ao anatin'io zavatra io dia nahoana ireo sasan'ireo zik farany ampatsahivana kely io hoe ny zika dia mitaky hoe amboarina andre mandeha firafitra ny CES eto Madagasikara satria nisy lalàna voahitsaka atao ary mitaky ny anitarana an'ilay fampiantonana filatsahako hofidiana amina candidat folo angamba izy zay raha tsy diso zay tsy nitonony aloha ny anarana zany hoe mipetraka zany hoe misy candidat hafa aloha tokony ho tafitra zao aloha mbola tsy voateny aloha ny anarandreo olonreo asa ho hitatsika eo fa izay afandraisako am'le teninao teo hoe zareo ao amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hoe miditra lalina zay moa le mahasarotiny atsika ka io anie avy amintsika malagasy ihany no natonga ny communauté internationale miditra lalina am'le fiainatsika satria zao isika tsy afaka miavana tsika samitsika raha mba nitovy ohatranay mirahala sy ny ao anatin'ny cellule de crise ny mpanao politika rehetra teto dia
tsy miditra mihitsiny a ireo avy any ivelany reo fa isika no tsy afaka namela ny ambopo zany ary tokony nisy fifamelana fa tsy nisy zay tamitsika samy malagasy dia voatery a miditra tsehatra ireo avy any ivelany ary rehefa miditra tsehatra izy a dia mazava ho azy zao ny zavatra ataony sahirantsika am'le resako hoe dradradradraina le hoe ina moa ty izy teo fiandrianam-pirenena raha fijeriko zany fiandrianam-pirenena zany a de zao raha tianao tokoa ny fiandrianam-pirenenao tianao arovana dia porofoy zay zavatra zay a amin'ny asa zay ataonao ho an'ny firenenao fa raha ohatra ianao midradradratra fa hoe zay sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena iny fa ny zavatra ataonao mifanohitra am'izay fa manapotika ny firenenao ho zay hoe tsy mitombona zay zavatra zay fa raha ohatra ka tiatsitatsika tokoa ny fiandrianam-pirenentsika arovantsika de zao porofoitsika amin'ny asa zay a de ny tsirairay avy a afaka manao ny asany mba mametraka any Madagasikara amin'ny toerana zay tokony misy azy eo anivony zao tontolo zao zay ny fahitako an'le izy professeur zany hoe mba anao fanamarina kely a fa amin'ny lafiny akapobeny a ary zay ny mahazava-dehibe le hoe ao anatin'ny androm-panjakana mpanao lalàna tena ilaina ny fahafahana amin'ny teny ankitsi-po tsy baikonjavatra manokana na tombontsoa manokana raha miverina kely amin'ny tantara tamin'ny 1991 rehefa nataony forum national tary amin'ny camp militaire CMS aria sonerano zany dia adievitra lehibe tamin'izay fotoana zay fandaninan'ny constitution de nisy le hoe article 135 alinéa 3 de hoe zay filoham-pirenena efa navita mandat roa de tsy mahazo milatsaka intsony tamin'izay fotoana zay de efa hita fa misy olona kendrena mba tsy afaka ilatsaka noho iny fehezanteny raha jerena zany zao ty le hoe présence physique zany hoe tsy maintsy mipetraka eto mandritra zao volana sinsisinsisy dia le olona zay nanome nososokevitra de efa nanana kajikajy hoe ianina zao mety tratra an'ity ianina mety tratra an'ity tsy afaka milatsaka izy noho ity tsy mety koa zany zay raha ohatra ka nalalaka tena nyenona ny hevitry ny rehetra tsy ho tao mihitsy io fehezanteny io zao koa zany tsika miteny zao tonga indray le volavolan-dalàna na de eo ary le voalazan'le lalam-panorenana article 166 le hoe raha tonga ny fotoana ilana an'izany ka banga ny toeran'ny filohan'ny fahefanavony tetezamita dia olona telo filohan'androm-panjakana telo no misahana ny andraikitra mitantana ny tetezamita dia ny premier ministre ny filohan'ny congrès ny tetezamita sy ny filohan'ny fahefanavony tetezamita dia nivoaka indreo fehezan-dalàna filakevitra ambony tetezamita nivoaka indreo fehezan-dalàna vaovao zay mazava ho azy fa miala am'izay fepetra araka lalam-panorenana zay de hoe alao a ny gouvernementa manontolo miaraka ministre manontolo no misahana ny andraikitra ho filoham-pirenena zavatra mbola tsy ary fahita manerana an'izao tontolo zao ka miala filoha anankiray lasa efatra ambitelopolo lasa filoha ary dia mety tsy tongatonga ho azy izy satria mifanakaikaiky amin'ihany koa le fehezan-dalàna anankiray mombany hoe inona ny tombotsoa ho an'ny filoham-pirenena atsoaty zany hoe tsy raha amandre dimy intsony no mety isahana zay efatra ambitelopolo no mijoko izany andraikitra zany everina angamba fa efa sango mihoatra ny loha ary tena hoe karazana lalàna entina mijoko olona fa tsy lalàna entina mandamina de mazava ho azy tsy lalàna mandamina fa lalàna manakorotana zay zany ny tena zava-doza am'ty zavatra ny resahana ity ary tsy mety io ary ilaina ny fahafahan'ny parlementaire raha mbola parlementaire izy miteny amin'ny anaran'izay marary ny vahoaka na voafidy na voatendry de tokony miteniny marina zay ihany ny fomba fanavotana ny firenena fa tsy ny hoe milatsaka very amin'ny lapa de kapona ny latabatra de lany tsy atoko mizakazaka ny fotoanantsika ry izy mirahalahy efa madivadiva ihany fa iverina zany am'le hoe inona no raha tena resantsika amin'ny fantana zany inona no etsika iverinareo ahafahana mamany olona am'izao fotoana zao be dibe ny amiteny hoe
tsy misy afa-tsy mififidianana ary betsaka ny resa lahatra amin'izay saingy amin'ny fomba hoana ny rosonany raha izao toe-javatra sy tontolo enana misy atsika raha politika zao zay ka tiako verena kely fa raha sitrakao le momba n'le hoe fanambarany États-Unis raha ny tena marina tokony vakina amin'ny akapobe n'le izy le filazana n'le hoe manana zo isafidy zay tia nitondra azy ny malagasy dia efa tia ambanimbany le taratasy fery ambony izy dia milaza ihany koa hoe ekena ozy ny filatsahany zay candidat rehetra mahafeno ny fepetra ny tena olana ane tsy ny fahafenona ny fepetra intsony fa ny fanajana le fepetra zay le olona mitantana ny tetezamita amin'izao fotoan'izao sady tsy manaja ny teny ataony masombahoaka arahana hira-pirenena tsy manaja ny fanapaha-kevitra raisy ny momba ny hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka za tsy ilatsaka avy eo ndre afaka volana vitsivitsy ilatsaka ndray fa amin'ny 2018 avy eo ndre na de tapitra ary ny fepotona ilatsaka ndray azo de zao mazava ho azy ahoana moa ny anerena ny candidat hafa rehetra naja le fepetra raha ohatra ka ianao zay mitantana le tetezamita ary mialatsiny aho ny tetezamita zay de afaka miteny an'izany satria rajoelona ane 2009 janvier vo tena hita hoe indray izy nandray an'le tolony fa matoa ny roso amin'ny tetezamita ny malagasy eto Madagasikara de nisy asana ankina amin'ny tetezamita zany hoe fanarenana zay lesoko entina manavitra ny firenena mba tsy verimberina tsy hoe le tamin'ny filoha teo aloha ihany fa zay lesoko rehetra ka lasa vary mangatsika trany amin'ny république hatramin'izao tsika miteny izao zay le mission nefa zao zany izy tsy tateraka le mission fa vo miasa aza ny lentika ny firenena ny tombony mahatra miteny aminao fa nany amin'ny faritry sava analanjirofo zany hoe feno zavatra maniry azo aondrana ny velany vokatra sarobidy raha zao no mitoy de tsisy asa hafatsony ataon'ny malagasy afa-tsy ny mamaky vato de mivarotra ny vato zay sisa dokotera mikasika ny fantanina hoe famaranana ny krizy dia ararotiko zay fantaninao zay apatsahivina kely ny inona marina moa zany tena tanjona kendre ny tia komity mpanavotana any Madagasikara na cellule de crise de Madagasikara ty azo sogatsina 5 izy ireo dia voalohany aloha araky le teninao teo ho famaranana ny krizy lava reny efa sahirana voaka malagasy ho fametrahana tany tandalana satria zay no zavatra no toerinay na tonga nyty cellule de crise tia nyjoro fahatelo ho fampanjakana ny marina sy ny fihavanana zay sotoavina malagasy satria zay mahita fa tsy nisy zany fahamarinana zany teto ary ny fihavanana dia azo lazaina hoe ndrindra fa nandritra n'izay crise zay dia azo lazaina hoe tena potika tanteraka mihitsiny satria apatsahivo kely fa taorinany reny toedrara tamin'ny 5 sy 2 arivo reny dia mikorotana mihitsiny ny fiainany vahoaka malagasy manomboka hatrany atokantrano zany satria ny fanohitra tao ny mpivady ny zanaka sy ny ray aman-dreny satria ny anankiray manohana an'le mpanongana ny anankiray manohana an'le naongana zay de mifanohitra tao zavatra tsapa zany teto amitsika tena rava tanteraka lay fihavanana na teo anivony fianakaviana azy fa saingy zao am'izao tsika miteny zao io Andriamanitra mba izavatra satria am'izao tsika miteny zao dia misy le fahasahiranana ary io fahasahiranana io efa tonga ao atokantrano tsirairay avy ny vahoaka malagasy ary rehefa tonga ao io tsy mifidy io itya mpanohana an'izao itya mpanohana an'izao fa na ny ray aman-dreny na ny zanaka na ny mpivady de samy mahita hoe ny ena zany vola miditra ataontsika zany samy mahita hoe tao tsy alo fatranotsokony ny afarahantsika fa de hoe ny andalambe samy mahita fa raha ny inana intelo na indro isan'andro de lasa indray mandeha sisa zay zavatra iaina voaka malagasy am'izao tsika zany hoe le fifanoerana nisy tao tamin'ny nateraka nireny zavatra nitranga tamin'ny fahasivy amby 2 arivo reny zany de efa lefy fa ny zavatra mahazo vahana ao atokantrano zany zao dia le fahasahiranana ilay fahantrana noho zay zavatra zay dia everinay fa tokony ho tonga saina am'izay le vahoaka malagasy fa tsy mety intsony ity zavatra ty ary zay no anetsehanay
nylay vahoaka araky voalazanao teo moa le fidinan-dalambe zahay moa fijerinay azy a dia tsy fidinan-dalambe fa ovanay le izy hoe rodorodo mpanavotana any Madagasikara ary zahay zany am'izao fotoan'zao araky voalaza teo dia mbola famorim-bahoaka ao an-trano anaty salina zany no taonay fa raha ilaina zay fidinana an-dalambe na hoe fanaovana rodorodo mpanavotana Madagasikara zay a dia ho atao ary hitarika anao an'izany zahay raha ilaina ary eto a hoetiko mbola mamaly le fanontanianao teo ihany hoe hifandraisany miaramila dia zao tsotra ny miaramila ny mpitandro filaminana fa rehefa mahita izy fa io tokoa lay vahoaka fa teny tsotra angamba de hoe efa tonga saina amin'ny fijalena mahazo azy ka maneo an'izany ampahabe maso za de mino marimarina fa ireo miaramila ireo a ireo folo alinda reo a mpitandro filamina reo dia andray ny andraiky iny ary azadino miverina ihany amin'lay ohatra ndraisiko teo a zavatra mitranga ny Egypte nandritry ny asa herinandro na tapabolana nge nietsika nataony vahoaka tany rehefa tafakatra tapitrisany ny olona ny teny dia nandraya ny andraiky ny miaramila ary tsy tokony ho adino fa na ny miaramila ihany koa nge ka manana fianakaviany ary miaina zany fahasahiranany zany ao atokantrano ka izahay mahatoky marimarina fa rehefa tonga ny fotoana zay tsy ho ela dia andrainy andraikiny ireo miaramila reo raha teo moa inona ny tanjon'ny miaramila moa reo folo anda reo de hoe ho an'ny tanindrazana zao lahatsaka katerena de tokony ifandray tokony ifanampy rehefa samy matsiaro tena fa malagasy a de tokony hamoaka ny Madagasikara am'izao a crise zao ary tokony ifanometanana ia tapitra saja ny fotoana dia sady mamarana no andray fitenenana nangambany ianao dia tsy haiko hoe anao ny mandra-peo ny dokotera rehefa aveo d'accord misaotra indrindra eto ampamaranana dia tsara ihany ny fintinina fa ny mpikambana rehetra ao amin'ny cellule de crise na le hoe rodorodo mpanavotana Madagasikara dia matsapa fa efa tsy mifanaraka amin'ny andraikitra sy tanjona nankinina tamin'ny tetezamita ny zavatra ataony andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ary tsisy zavatra azo irina sy antenainy antsony amin'io fa dia mitaky ny cellule de crise ny fialany mba fanamanarina firenena indrindraindrindra mba tsy isindreo fanarorotapahefana fangoronan-karena malaky zay hitapoko hitam-pirenena ny cellule de crise zany dia mahatsapa fa efa tsy azo atao ntsony ny miandrela fa tsy maintsy mandray fanapa-kevitra isika anarena raha zay tsy mety raha ohatra ka mbola misy ihany malagasy zay vonina mba anome zavatra tsaratsara kokoa ho an'ny taranaka ny cellule de crise dia mahatsapa fa ninona dinika atao sy kajikajy atao raha tsy misy fiovana ny lafiny ara-toekarena ka tsapany malagasy zany fiovana zany dia zavapoana ny fadisompantenany maro de ny hoe teteza mita ny fanovana nefa rehefa tena dinina teteza mita nampilentika ny lafiny ara-toekarena ary mampikaikaika ny vahoaka ray manontolo ka cellule de crise dia mijoro ary tena hitady ny fomba rehetra mba hahafahana mandravona ny hevitra tsara sy masoa ho an'ity firenena ty satria zay mahatsapa mbola misy ihany olo-pirenena tsara sitrapo na de lazain'ny sasany ary fa hoe tsy tia tanindrazana ny fitiava-tanindrazana tompoko dia tsy miandro hoe voafidy azy evanao ny tsara fa na olo-tsotra azy rehefa manao ny asa manandraikitra ampitiavana dia tsy ho adin'ny taranaka dokotera metraka ny mandra-peona ia raha sitraka ao namana fa dia aloha ny ametrahako an'izay ary rotika any le voateninao teo le mikasika ny fifidianana teny ray mbava fotsiny any no ilazako azy a izanao hoe makany amin'ny fifidianana io na manona kosa aloha de tsy maintsy fifidianana no amaranana n'lay zavatra rehetra zany fa kosa mba zavatra tadiavina dia fifidianana madio mangarahara isi ny fahamarinana raha izao zavatra mitranga zao anefa dia tsy ho azo antoka zay zavatra zay ny zavatra mitranga dia raha ny fitondrana misy am'izao fotoana zao a dia tsy azo antenaina fa isy zany fifidianana madio sy mangarahara zany raha raisina zao a ny ao amin'ny mpanatateraky ny exécutif
hitatsika no tsy fifanarahan-tsaina eo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny prime ministre ny ao aminay amin'ny parlementa dia misy laviny anakiray ry lanininy anakiray ty tsy misy zavatra mirindra intsony amin'ny fitantanana ny raha-panjakana amin'izao fotoan'izay ka ho izy zay hoe izany fitondrana zany ve mbola ametrahany vaoaka malagasy fanantenana raha ho anay nyvaly teninay dia tsia tompoko tsia tsy fitondrana mikorotana sala am'izao a no ahafahatsika manantena fa isy zany fifidianana madio sy mangarara zany noho izany aminay ny tenako zao de mbola perinasa CST nefa ho iaho hoe raha vao ny rehetra mihitsiny reo androm-panjakana rehetra reo satria tsy mahavita azy tsy mampanina anay zany nao ravana aza ny CST zay misy anay tsy mani raha izay no asoa ny firenena asoan'ny malagasy a de io zay hoe raha vao io a ary apetraho a ny zay le fitantanana tandalana zay no azo antenaina fa isy fifidianana madio sy mangarahara eto amitsika ary ny tena safidy ny vahoaka mihitsiny a no hitataratra am'izay fifidianana zay ary zahay mino maromarina fa orinan'zay a de tsy hisy intsony io le krizy miseho foana isataona io ka eto amaranako azy zany namana fa dia misaotranao a misaotra ny namana teknisianna misaotra ny matv a nanasanay nafahanay a namelabelatra ny laza ny vahoaka izay anto fijoroany ty komity mpanavotana amin'ny madagasikara ity ary misaotra ihany koa anareo a mpiaino adjaina rehetra de manantena fa mbola iona ihany isika na amty plateau ity ary indrindraindrindra raha pitsotsika manantena zay fa iona aminay anareo a amin'io a fivorina zay ataonay rahapitso io misaotra tompoko de samytoin'andriamanitra tompoko miary tapitra ihany keo mifandaratsika am'izao alinay zao tsy aivina ihany ny docteur Randriamaolo San Jules Henry ny professeur Rasolofo René secrétaire général ny cellule de crise no ny vahiny ny tafatafa niaraka tamitsika tato anatin'ny fandarana resabe tamin'ity alina ity ankasitrahana ianareo mpijery nanome avarapatana ny fandarana tamin'izao alina izao toraka izany koa ny teknisianina izay niara-ny asa teto mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny herin'ny toy izao ndray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko